Rehetra manan'Andriamanitra dia izay voantso ny marina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay tanosy ankehitriny ary hoary. Alahady valo amby roapolo ny volana febroary taona iraika amby roapolo sy roa arivo fanaterana vokatra ho an'ny sampana kristianina tanora sokatra. Satria manatrika antsika eto ny tompo araka ny teny manakariva hoe eo amin'ny toerana izay tsonareo nianarana eo no anatonako anareo. Andeha amin'ny voninahitra azy isika riava. Voninahitra ny man'Andriamanitra ireny ihany. Halleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eko ny voninahitra tany rehetra. Amen. Fanomezantsika ny fideranan'ny tompo ny salamo faharaiky amin'ny folo amby zato. Salamo faharaiky amin'ny folo amby zato, andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo. Aorianan'izay ny hira fahaenina amby telopolo ao amin'ny firana protestanta ka ny andininy voalohany ihany moa ho aiky tantaraina ny asoavanao ary misy vavaka izay mipetraka isika rehefa vita ny vavaka. Salamo faharaiky amin'ny folo amby zato, andininy voalohany
voalohany ka hatramin'ny indininy fahafolo. Aleluia! Iterana Jehovah rehetra eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonana lehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihana rehetra mankasitraka azy. Mandera sady malaza ny asany ary fahamarinany marina mandrakizay. Manao izay ahatserovana ny fahagagana ataony izy, mianatra sy mamindra fo Jehovah, no mianatra izay matahatra azy sady mandrakizay ny fanekeny. Ny herin'ny asany nasehony tamin'ny olony tamin'ny nanomezany azy ny momban'i Jean-Christ. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana mahatoky avokoa ny didiny rehetra. Ny toetra mahamandrakizay diriry fanatataon'ny fahamarinana sy ny fahitsiana manatitra fanavotana ho an'ny olona izy efa nanorina ny fanekeny mandrakizay izy masina sy mahatahotra ny lalina. Ny fahatahorana ny Jehovah ny fahitena fahalalana tsara manandrakizay rehetra mankatoy izany maharitra mandrakizay ny fiderana azy. Amen. Nefa miondrika mijery ilay zanak'olombelona ety ambany masoandro. Dia manatanteraka ny teniny amin'ilay mandrakarivo ianao tompo hoe ny mason'i Jehovah mandinika ny alehan'ny olona ka mamatatra azy eny tontolo eny. Mitahinao izany menatokona ny fahavelon'olona nalovanao tamin'ny arety mandringana rehetra ka mbola menao hoe sy tanjaka ny fahasalamana. Tonga eto amin'izao toerana izao no ny amin'ity amin'oloany ity izay fanateran'ny vokatry ny sambana kristianina tanora soa. Mangataka aminao amin'ny dinetrenao hanatrika anay eto, hamelonay ny fanahinao masina, hanenika ity fitoerana ity ary hamelonay hatrany tamin'ny dokatra ny mpanaty. Hatreo ny fotoana rehetra amin'izao fidirana fahamon'izao efa tetinao taminareo. Mba ho voninahitry ny anaranao izay rehetra taona eto Andriamanitra. Ame voninahitra anao mijerina sy miaramila amin'anitra miaraka amin'ireo olo-masina efa tonga nenona. Tsy mba mahay izany izay, fa raha mba hidrana amin'ny feon'izy ireo izay tontolo raiso akasitrao fa vokatry ny fonay manao hoe masina, masina, masina Jehovah tompony maro, eko ny voninahitra tamin'ny rehetra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Andriamanitra riavana dia miteny amintsika olombelona mandrakarivo. Milohan'ny mitsangana amin'ny fanoton'Andriamanitra izay hitondra miakatra avy amin'ny tenin'ny soratra masina dia raha mantona soa vao manodiriana, famorona tantara,
protestanta rifanamangetaeta mihina tsy fitsarana asa kivy mareta sentina rehefa indrindriny voalohany ihany nataontsika ireo sapetrana ny tenin'Andriamanitra. Hoentiny eto amintsika androany dia araka ny ao amin'ny boky ny Isaia toko fahaenina boky ny Isaia toko fahaenina ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo dia efa homanintsika ny lioka toko fahafolo ny andininy fahafito amby roapolo lioka toko fahafolo ny andininy fahafito amby roapolo ary dia hovakitsika koa ny Korintianina voalohany toko fahadimy amby folo ny andininy fahasivy amby folo. Isaia toko fahaenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo lioka toko fahafolo andininy fahafito amby roapolo ary Korintianina voalohany toko fahadimy amby folo andininy fahasivy amby folo. Rehefa hitantsika dia iarahana mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny taona nahafatesan'ny mpanjaka nahitany ny tompony mipetraka teo amin'ny seza fianjanana avo sady maneromerona ary nebaneba ny akanjony nahafiry teo. Nisy serafima mitsangana teo amboniny samy nanana elatra enina avy ary ronana ro manotavany, ny ronana ro manotongony ary ronana ny dinany. Ary nanandratra ny feo izy ka mifamaly hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro endrika ny voninahiny tany rehetra. Dia nomoro ny fanambariny tokonana noho ny feon'ireo nanandratra ny feony ary feno setroka ny trano dia lozako maty fa lehilahy matotomolotra sady atao amin'ny firenena matotomolotra no toerako fa ny mpanjaka dia Jehova tompony maro no efa hitany masoko. Dia nanidina nanatona azy serafima anankiray tonga vahinafiteny amin'ny tanany izay nalainy tamin'ny tandra avy teo amin'ny alitara. Ary nateny mivavaka izany ka ho izy indro efa miteraka tamin'ny molotra ao io ka dia afaka ny atao
ary voavela ny fahotanao. Ary nandreny feon'ny tompo aho nanao hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izaho inty aho irao aho. Ao amin'ny Lioka toko 10 Lioka toko 10 ny 7:20. Ary izy namaly ka nanao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra sy ny herinao rehetra ary ny sainao rehetra, ary tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary farany vakitsika ny Korintianina voalohany toko 5:20 ny 7:20, izay mivaky hoe amin'ny anaran'i Jesosy, raha an'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahatra indrindra noho ny olona rehetra isika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny boky Isaia toko 9 ny 9:9 dia ny fotoana izay nanolora-tena ny Isaia tamin'Andriamanitra ka tenenany hoe inty aho irao aho. Zany tenin'Andriamanitra zany no teny faneva ny kristianina tanora zokiny, ary tena manan-danja dia manan-danja tokoa satria hatramin'ny fidianana an'io teny faneva io dia manjary tena ohatrany hoe mampirisika, tena mampirisika anao ny asan'Andriamanitra. Ilaina ry havana ny manao ny asan'Andriamanitra, indrindra ny fanompoana an'Andriamanitra, satria tena betsaka amin'izao tsika miteny izao ny olona izay mipepipepy etsy sy eroa mitady fiedanana, mitady fanasitranana, mitady vola sy arena, mitady an'io zavatra rehetra io ary indraindray ara dia mandondona ny atokantranonao mihitsiny izy hoe ahoana ny ataonareo, fa nareo ohatrany tsy tahitra mihitsy, nefa izao tontolo izao aza tena mifofohy volo mihitsy amin'ny aretina, tena hita mihitsy ny olona zany hoe sahirana dia sahirana. Teny tsotra foana no avaly azy hoe manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra. Tsy mbola matiatoka mihitsy ny olona izay manompo an'Andriamanitra, izay nanaiky hoe inty aho irao aho. Ao ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko 17:20, ny Exodosy toko 17:20, efa haitsika tsy enjery loatra hoe fa manompo an' Jehovahandriamanitra reo dia hitany haninao sy ny ranonao izy ary esoriko aminao ny aretina. Ny olon'izao tontolo izao na ny jentilisa ozy ny teniny ato amin'ny soratra masina dia tsy mieritreritra afa-tsy izay hitahinany sakafony, hitahinany rano sotrony, hitahinany fitafiany ary ny anasitrana ny aretina. Dia raha ohatra moa zany olona mbola tsy ao amin'ny tompo izy ny manontany, dia tsotra fotsiny, io fotsiny vakina ho anazy. Izay ny tenin'Andriamanitra hoe manompo an' Jehovahandriamanitra ao dia ho tahina ny sakafonao, dia ho voky sakafo ianao, dia ho esorina aminao ny aretina. Ary raha mandinika azy tsika mahagaga ihany, fa raha vao nanomboka ty resaka coronavirus ity dia efa nisy olona nanao statistika tany ampitan-dranomasina tany hoe dia ho faty olona mikararana ny Afrika any, satria ireo tsy atohatra an'izany. Inona nefa ny zava-miseho ankehitriny mifamadika amin'izany, fa faty olona mikararana ny amin'ny tany mandroso fa isika dia tahiany Jesosy manokana, isika vitsy dia vitsy no matin'izany coronavirus zany. Ary any aminay any ambanivohitra any mbola tsy naheno mihitsy hoe nisy olona matin'ny coronavirus tany ambanivohitra misy anay, fa ny olona rehetra izay voan'izany saika olona aty andrenivohitra daholo na olona mba teny le mahitahita ireny. Zany no manapirofo amintsika fa ny programan'Andriamanitra eo fiainantsika dia tsy araky ny eritreretintsika olombelona, fa izy manana ny programany amintsika. Ary izay no mahatonga an'ilay hoe manompo an' Jehovahandriamanitra ao dia ho tahina ny sakafonao, ny ho tafianao, ny hohaninao. Ary Jesosy moa dia efa niteny mihitsy hoe
tenin jesosy zany dia nyteny hoe aza manany amin'izay ho anareo na zay ho tafianareo fa izany rehetra zany ozy dia katsahany jentilisa fatratra fa katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo anareo zany rehetra zany ka dia manompo an'andriamanitra satria tena matsiro anie ireo olona zany manompo an'andriamanitra zany ijoro vavolombelona kely aminareo satria tamin'iny taona 24 iny moa zany nisy ny confinement tsy dia nivoaka firy ny sampana fa olona vitsivitsy ihany zay no afaka mba nandeha nivoaka nanao asan'andriamanitra rehefa nandeha asa volana septembre ve sa octobre tsy tadidiko tsony no nefa nisokatra zany ny confinement dia lasa zay nandeha tany amin'ny toerana sena afaran'izay ratsy lalana any andrefanakadinondry any lalana makany akisabe any akisabe dia nandeha tany zahay eny mianaka angamban'izay nandeha tany fa avy ny orana ry havana rehefa avy ny orana moa amin'ireny lalan-dratsy reny dia migorisarisa amin'izay tiany alele fiarakodia tena migorisa tena hoe raha tomobila mahitsy ohatr'izao lasa mitsovalana ny fandehany dia natahotra ihany loha tamin'ny voalohany dia efa hoe any jesosy momba antsika fa tsy maintsy tonga any tsika tsy maintsy manao ny asan'andriamanitra dia nandeha ihany dia efa riva ny andro dia vao mainka avy ny orana vao mainko risa be zany le lalana dia tampotampoka teo vaky ny pneu tena tonga dia rovotra be mihitsy le pneu dia loza moa fa tsy fantatra na hoe nafanadinonana efa izay mihitsy ny programme an'andriamanitra fa tsy nitondra fitaovana mihitsy zay tao anatin'le tomobile na dia ny clé de roue raha tsy nisy dia 100 metatra tany aloha tany nisy olona manana camion dia nasanakany moa ny namana dia nandeha nindrana le clé de roue dia nisokafana le pneu zany hoe sorina dia hosoloana fa teo nisokafana tsy nety afaka mihitsy le pneu ela be tamin'ny 4 sasany zay ny teo amin'ny 5 sasany amin'ny 9 sasany efa ho amin'ny fito ny antso taty Antananarivo amin'ny farany hoe fa ahoana le pneu anay tsy mety mialy dia ozy izy le taty Antananarivo ka angamba goujon de sécurité antivol zany tsy hainareo manokatra fa any amin'ny sens contraire loza ozy le namako le izy nefa mipitehanay mihitsy efa mipitehana mihitsy zany le goujon fa vao may tsy afaka vao may niraikitra tanteraka le pneu tsy afaka mihitsy dia farany efa nomboka tamin'ny 9 alina tsy naharitra le olona tompon'le clé fa niakatra teo aminay teo fa maninonareo izy izy tsy mety afaka pneu zao foana dia hoe ka lozy tiry ny afa tsy mety afaka ty dia mba teo koa le rangamba nanala teo dia mbola tsy afaka ihany le izy fa raha le rangany telefona tany an-tranony hoe andraho isakafo reto olona reto fa raikitreto dia efa alimbe zay nidina nakany amin'le olona dia nentina fotsiny amin'izao le tomobile teny an-dalana teny vao niala ho azy le pneu tonga tany atokantranon'le olona zay dia nifampiresaka ny fampahery ary tena faly le olona nidiranay tao atokantranony zany ny programme an'andriamanitra ary tsy vitan'izay hoe faly le olona tsy navelany andoha volana andoha sakafo tsy nandoha ninina zay izy raha mampirisika anay mba hiverina any rehefa malalaka fa noho ny maraina ny andro nandeha zay efa maimaina ary le lalana dia noho nandeha zay ay tao aloha tao re olona tena lavaka sy antsana sy tetezana sy rano tonga dia direct tany anaty rano zay raha nikiry biby nandeha tamin'ny lalan'iny fa narovany jesosy zay tsy andeha tamin'ny lalan-dratsy amin'ny andro alina isaorana ny anaran'i jesosy tena matsiro ny manompo an'andriamanitra indrindra amin'ny fotoatsarotra fa mbola nandeha koa zay tany any avaratra be anandilamena makany lalina makany mandry tsara tany an-tany menabaka tsy tonga ny tomobile zany toeran'izany fa kibotany mandeha any fa zahay 10 mianaka tamin'ny krismasy nandeha tany tsisy lalana eny an-tanimbary ny lalana
dia ny atambary izay ny mandeha dia jesosy moa no mitondra ny fiara amin'izany ny lalan-dratsy be izany a dia hoe io ve ozy ny olona dia ho tonga anareo any dia izay zany matoky hoe raha mbola jesosy koa mitarika anay tsy maintsy tonga any zay taritan'i jesosy zay tonga somatsara tany amin'ilay toerana ary izay nisy oranay an'Andriamanitra satria ny olona nalahelo fa hoe tsy avy mihitsy ny orana satria raha avy ny orana dia tsisy tanimbary andehananay fa tsy avy mihitsy ny orana dia izay nandeha teny tanimbary dia nataonay ny asan'Andriamanitra nampiseho tantara zay tamin'ny krismasy a be dia be ny olona resy lahatra tamin'izany dia nody zay rehefa avy eo dia ozy izay hoe rehefa lasa zay dia ho avy ny orana vao nitehaka teo an-daingo ny pneu-ny fiaranay a dia tonga le cyclone nisy orana be iny a niantso anay le olona hoe misaotra anareo dia misaotra an' jesosy nentinareo a fa nidrotsaka ny orana dia nidrotsaka ny orana rehefa afaka tany zay a saorana ny anaran'i jesosy zany rehetrarehetra zany mampiseho fa tena matsiro ny momba an'Andriamanitra ary zay mandeha ihany no ombany rehefa tsy nandeha ianao fa nijanona fotsiny niboka teto dia tsy hitanao zay tena fandehany fa na izany aza mba tonga tany aminay ihany le coronavirus tamin'ireny nahery-be reny ary ny tenako izao ry havana dia efa nitrangano ny fambara rehetra momba ny ilay aretina ratsy iny dia tamin'izay moa zay nefa nitenen'ny pasteur teo moa hoe navozina le filma hoe fitiavan'Andriamanitra ary ny ankizy rehetra dia ho tonga any aminay zany a anao an'le filma zay zany efa tena marary be mihitsy eo am-pandrina dia natsoky le zanako vavy hoe avy io a miasa ao a fa satria tsy maintsy manao ny asan'Andriamanitra amin'ny zoma sy sabotsy zay manao tournagena film tsy maintsy vita zay fa nefa za tia marary tena marary be eo am-pandrina dia nivavaka izy dia ny avy eo anyteny tamin'i jesosy a zao noho izy a raha lalana andehanako mody zao a tsy maninona fa raha mbola tsy ody a jesosy a tsy maintsy sitrana rapitso satria raha vakapitso anao filma nivavaka ohatran'izany a dia tonga ny maraina nitsangana ohatry ny olona tsy narary tsy naharikoditra mihitsy a fa sitrana somatsara tamin'ny aretina afaka nanatanteraka ny tournagena filma zany rehetrarehetra zany netiko milaza aminareo hoe tena misy ny Andriamanitra ary tena momba antsika izy tena miaro ny zanany Andriamanitra fa zao fotsiny anefa mba afatra jesosy a amin'ity androandroany ity raha manompo an'Andriamanitra amin'ny mahampanompo ianao fa tsy amin'ny mahazanaka anao a dia manjary lasa ohatra ny olona mitady tombontsoa fotsiny ny amin'izao fiainan'izao zany hoe misy zany mpanompon'Andriamanitra zay mihevitra ny voninahitra sy arena no anaovany ny asan'Andriamanitra ary zay tena zavatra nafaran'i jesosy mihitsy hoe mba teneno ny olona mba tsy hanao ny asan'Andriamanitra ahazona voninahitra na ahazona vola na ahazona arena ny fanompona tompoko a dia fanomezana ho an'Andriamanitra fanomezana ho an'ny namana noho ny amin'ny fitiavana zay le tenin'Andriamanitra teo hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao a amin'ny fonao rehetra ny sainao rehetra ny herinao rehetra ny fanahinao rehetra zay ny tiavanao an'Andriamanitra ka raha tonga eto amin'ny tempolin'Andriamanitra ianao amin'izao fotoan'izao ohatra tsy hitady tombontsoa tsy hiteny amin'Andriamanitra hoe za neka tena mila an'izao e marina fa izy ny teny hoe mangatà dia omeny ianareo fa tsy dia izay loatra ny antony natongavanao eto fa noho ny fitiavanao an'i jesosy natongavanao eto a ary indrindra anolotra ho an'i jesosy tsy ny volanao ihany a fa ny fonao ny tenanao ny fanahinao rehetra dia atolotra ao a ho an'i jesosy izay ny atongavanao eto atolory ho an'Andriamanitra izay rehetra ao anatinao fa izay nafahan'ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinao matoa jesosy ny teny hoe raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia mila ateraka ny fanahin'Andriamanitra tsika ary ny fahafahantsika ho ateraka ny fanahin'Andriamanitra dia ny mandray an'i jesosy ao anatin'ny fontsika raiso mihitsy aloha jesosy ao anatin'ny fonao a zay ianao vao mandeha manompo an'Andriamanitra aoka ho feno ny fanahy masina mandraka ariva ianao fenohy ny fanahy masina aloha ny tenanao a
dia mandehana manompo an'andriamanitra fa le fanahy masina izay ao anatinao iny hitarika anao, iny ny anome anao faherezana, iny no ame fahazotoana ty anatinao satria ny fanahy masina dia fitiavana. Ka raha manao an'izany asan'andriamanitra rehetrarehetra zany ianao nefa tsy fitiavana ao anatinao no manosika, fa fitiavana te ho asandratry ny olona na te anakarena, dia tsy mba haharitra hatramin'ny farany mihitsy ianao. Zay nanaovan'ny tompo hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Matoa ianao maharitra hatramin'ny farany dia satria zanak'Andriamanitra ianao, efa nandray ny fanahy masin'Andriamanitra, efa miaina araka ny tenin'Andriamanitra. Izany mihitsy no takian'i Jesosy amintsika ry havana hoe rehefa manao asan'Andriamanitra dia ataovy amin'ny fitiavana n'Andriamanitra sy fitiavana ny asan'Andriamanitra. Zay kristianina tanora zokiny moa ry havana dia manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny, amin'ny alalan'ny asam-pifoazana, amin'ny alalan'ny filma, teatra sy ny hira sy ny dia. Fa manomboka mandiha koa zao reo be antitra ireo fa dia manasantsika raha riva fa misy antitra mandiha ao, variana ianao raha mijery an'izany. Fa tena mahafinaritra rehefa mahita hoe ny olona tena manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fitiavana. Ivoaka tsy ho atsy ilay filma hoe fitiavan'Andriamanitra, filma efa ela be tamintsika mbola niaraka tamin'ny FJKM zany ho avaozina le izy sady fampianarana ihany koa ho an'ny mpiandry sy ny mpiomana satria tsy mora manao asam-pifoazana, tena sendrany leny asan-devoly mahery be reny sika, ka dia namboarina zany. Ary eto mba afaka mba ho tafavoaka somatsara atoato raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny herinandro masina, fa efa nandefa fampilazana kely ihany zay tao amin'ny écran tao ambony tao dia mino fa ho vita somatsara ny film. Koa toahany ry havana, toahany ny asan'Andriamanitra. Raha ohatra ianao tsy afaka mandeha, tsy afaka manompo, toahany ny asan'Andriamanitra, fa ilay Jesosy tompontsika, ilay Jesosy mpanjaka ny mpanjaka dia mahery io ary momba anao io ambara-pahatonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Eny tompoko ampieritreretatsika n'izany tenin'Andriamanitra izany, andao sika kosa navao ny fanoloran-tena ho an'ny tompo indray. Ka natateraka ny laharan-kira faharoa ao amin'ny fiarana fanampiny isika manao hoe manolo tena ho anao aho, fanandre ny feo sy antsonao za tenako izay mpani, ka raisy tompo, raisy Jesosy. Ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa nataontsika dia hitsangantsika hivavaka iaiky mifahotantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Manolo tena ho anao, fanandre ny feo sy antsonao, zato tenako izay fany, ka raiso tompo rasory Jesosy, anony sitraka anao zay tiana, ka ho mpanompo fonona tsy saiko, hitory hatrany ilay fitiavana ao, ambara-piala vonaiko Jesu. Eny tompo tsy mba miendrika ao, eny tompo tsy mba miendrika ao, feno lotony ao am-poko ao, feno lotony ao am-poko ao, nefa re ilay fitiavanao
andray ao mpanomponao mpanompona anonisitraka anao zatiana ka o mpanompo nona tsisaiko atrany ilay fitiavanao ambara-pialapo vonakio Jesosy tsangana ivavaka isika ry havana Jesosy eo miantso anay ianao hanatanteraka ny asanao fa ianao ilay Andriamanitra mikikika mandrakariva araka ny teninao hoe iza no irako ary iza no andeha ho irakay izany no midika ry Tompo fa mila olombelona mitafy no famandray ianao ho mpiara-miasa aminao Andriamanitra eo anatrehan'izany asanao izany nefa tsy tanteraka izay Andriamanitra ary na dia Mosesy izay lazainao fa hafa noho ny olona rehetra ary ny fieresanao any niteny taminao hoe irao izay tianao irahana fa tsy afaka andeha aho ankehitriny izay tsy tsara no ireo mpanompo efa natsoanao tany alohanay tany na mpaminany izany ny an'apôstôly izany izany indrindra no ifonana eo aminatrehanao Andriamanitra tsy nahavitanay ny asanao mamelany elokaiso ny fahotanay Andriamanitra fa taminao dia taminao no nanontanay ary izay ratsy eo amasinao no efa nataonay raha miteny aminay ianao manamasina ny tenanareo fa eona amin'ny Jehovah Andriamanitra reo ianareo tsy manatanteraka an'izany ane zahay Jesosy ary toa tahaka ny apôstôly Paoly izahay miteny manao hoe mba tianao ny tsara ihany fa ilay ratsy izay tsy sitraky ny fonay izany ny vitanay mifona sy milela-palady mandadilady eto anatrehanao Andriamanitra fa ianao n'Andriamanitra mahay mamindra fo sy mamela heloka ka tsy mba mitahery fahatezerana mandrakizay sasao madio mba ho afa-keloka amin'ny mpanomponao ary dio mba ho afa-pahotana dia dio fa sany natongavanao tety ambonin'ny tany araka ny teninao hoe Andriamanitra tsy naniraka ny zanany ho amin'izao tontolo izao hanameloka fa mba hamonjeny an'izao tontolo izao sotra Jesosy sotra noho ny amin'ny famelan-keloka sotra noho ny amin'ny famindrapo azonay izany olom-baovao aminao izahay ko indreto izay indrana ny tononkira amin'ny voavela heloka izay nisoratany Davida mpanjaka manao hoe sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah heloka ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lahy tokana tombontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijaly ranon'apaka Ponte Pilato nombohana tamin'ny hazo fijaliana maty kanaleva nidina tany amin'ny fiaina tsy hita tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy toa avy any ny hevin'ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fimbonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen tsy misy reharehako afa-tsy ianao Jesosy eo ianao no topoka amin'ny andro rehetra iainako 20 amin'ny fiarana fanampiny ka ny andininy voalohany ihany tsy misy
Dia raiso zany vavaka irafidirana na sandratra eo anao zany mba ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Dia ho tanteraka tokoa anie zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mipetraka ny fiangonana tonga avy hatranintsika ry havana amin'ny fanatanterahana ny sakramentan'ny batisa satria misy zaza 3 atao batisa androany ka eo ampiakaran'ireo ray aman-dreny sy fianakaviana hitondra ny zaza manoloana ny alitara masina nanaovantsika ny laharan-kira 870 nitondra ny zaza ny reny tao Salema mba ho tahiany Jesosy Kristy be indrafo vao manomboka ny hira dia manasa anareo hiakatra amin'ny roso manoloana ny alitara. Nitundra ni zaza nireni tausale emamba Endry havana tonga eto anatrihan'Andriamanitra sy ny fiangonanareo zao tondra ireto zaza amin'izao sakramenta masina izao. Ny batisa moa didy fa tsy hoe tokony didy nasain'Andriamanitra ho tanteraha amin'ny fiangonana fa raha tian'ny olona ny andova ny fiainana mandrakizay dia tsy maintsy atao batisa izy amin'ny andro ahavelomany fahalalana andovana fiainana mandrakizay izany. Ka dia misy ny tenin'Andriamanitra izay fanondrenana izao sakramenta masina izao ho vakiana amintsika izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ahy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana fa mpiana ny teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy raha nahita izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anatona ary aza rarana fa nitoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa na zovo no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy tafiditra aminy akory. Ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsodrano azy. Amen. Eo anoloan'izany tenin'ny soratra masina izany, ray aman-dreny teraka
ianareo mpiatoka ny zaza. Misy fanekena ataonareo eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana. Komengavy ianareo amaly mafy an'izany rasitrakareo. Moa ianao manaiky anolotra ireto zaza ireto ho an'Andriamanitra raitsika. Sotra tompoko. Moa ianareo vonina ny hivavaka sy hampianatra ny zanakareo hivavaka. Sotra tompoko. Moa ianareo ampiseho toetra tsara eo amin'ny fiteninareo, eo amin'ny fitondranareo, mba ho alain'ny zanakareo tahaka amin'ny androm-piainanareo rehetra. Sotra tompoko. Moa ianareo vonina ho mpiara-miasa amin'ny fiangonana ka zanakareo ho mpianatra sekolalahady ahafahana mitaiza sy manolokolo azy amin'ny alalan'ny soratra masina. Sotra tompoko. Rehefa tonga ny fotoana fahatanjorana, adidin'ny ray aman-dreny niteraka riavana no mampatsiahy ny zanany ny amin'ny antony nanaovana batisa azy. Ka moa ianareo manaiky hampiatsahany ny zanakareo ny amin'izao sakramenta masina izao ka handresy lahatra azy ireo mba hiditra katekomenina ho lasa mpandray mifanasan'ny tompo amin'ny andro fahatanjorany. Vonina natateraka an'izany ve ianareo? Sotra tompoko. Efa enina ny fanekena nataonareo teto amin'ity toerana ity, aiza matahotra hoy ny tompo fa ny heriko dia taterahana amin'ny fahalemena. Andeha hitsangana hivavaka isika riavana. Re Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, manatateraka ny teninao ankehitriny izahay fa baikinao Jesosy Kristy tompo ny anaovana batisa ny olona rehetra mba hahafahany mandray ny famonjena. Ankehitriny ary mangataka aminao ary tsy ao anatin'ny reto rano reto ny fanahinao masina Jesosy, hanovany io mba ho tonga lairanao, fa rano mamelombelona ny zavaboary ihany io ary manadio ny loton'ny nofo rehetra nalaina tany amin'ny fatsakana nikoriana tamin'ny vy, kanefa rehefa hamasinonao mahadio sy mahasasa ny fahotana izanak'olombelona izany. Dia ireo koa ny ray aman-dreny izay manolotra izao zaza izao hita amin'ny fiainana ianao, ary ianao Jesosy no aoka hanao batisa amin'ny alalan'ny fanahinao masina, fa izany nisitraka ao indrindra. Sotra indrindra zoko malalo amin'ny anaranao nanaovana izany mivavaka izany. Sotra mpamonjy eo. Amen. Mipetraka ny fiangonana dia hanao batisa amin'ny rano, fa Jesosy Kristy tompo hanao batisa amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zay voatonina dia tonga dia miroso avy hatrany manatona rehefa voatonina ny anaran'ny zaza. Hery nomenjanahary Ruby. Hery nomenjanahary Ruby. Samy manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Kristy tompony androtsaka amin'ny fanahy masina ao anatinao, ka hitaiza sy halehibe anao izy ary tsy hafoy anao amin'ny androm-piainanao rehetra, fa ombanao mandrakariva. Sotra Jesosy eo. Amen. Mandehana ka tesao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raitsika. Hery nomenjanahary Jady. Hery nomenjanahary Jady. Samy manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Kristy tompony androtsaka amin'ny fanahy masina ao anatinao, hitaiza sy halehibe anao izy, ka ombanao amin'ny androm-piainanao rehetra, fa tsy hafoina andao anao. Amen. Mandehana ka tesao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raitsika. Andriantseheno Hery Malala Liliane. Andriantseheno Hery Malala Loanina. Samy manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Kristy tompony androtsaka amin'ny fanahy masina ao anatinao, hitaiza sy halehibe anao izy, ka tsy hafoina andao anao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Mandehana ka tesao ity zaza ity ho an'Andriamanitra raitsika.
Vita daholo ve tompoko sao dia mbola misy adino? Vita daholo. Hitsangana hivavaka isika fiangonana. Jesosy eo, inona efa faly ianao amin'ny lapan'ny voninahitra ao amin-danitra ao, fa mitombo indray ny zanakao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mangataka aminao ary tompo ireo zaza izay natao batisa androany. Ianao no amin'ny fahendrena, ianao no amin'ny fahasalamana, ianao no hitaiza sy alehibe azy, ary dia olona tahotra anao amin'ny androm-piainany rehetra, fa izany ny fiandoham-pahendrena dia ny fahatahorana anao Jehova, ka omba azy ianao ary tsy afoina andao azy. Jereo koa ny ray aman-dreniny tompo, omeo izay rin'ny fony, ambino amin'ny asan'ny tanany, mba tsy hanompo anao ampisetona, fa hampifaliana anao natanterahany an'izany, ka dia ho tanteraka amin'izy ireo ny teninao hoe, ataoko ho hitan'ny olona ny mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Sotra indrindra zoko malalo amin'ny anaranao ilay zoko tianay, nanaovana izany vavaka izany, sotra mpamonjy eo. Amen. Petraka ny fiangonana eo ampanaovana amin'ny fanatitra sy iverenany reto vahoaka an'Andriamanitra reto eny amin'ny toerany, no anaovantsika ny laharan-kira 750 miompy ny fanahiko fa voavonjy izao. Mbola ampitombona mandrakariva ao amintsika ny ery havana ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly miarabantsika rehetra mbola nahatratra n'ity andro anio ity. Ary faly miaraba manokana ihany koa ny sampana katezo amin'izao fanateram-bokatra izao. Ny tompony mbola omba anareo hatrany amin'ny asa fitoriana ny filazantsara izay tanterahanareo. Tonga eo amin'ny fotoana izay hitondrantsika mambavaka ireo mpanompon'Andriamanitra izay nahatratra ny tsingeritaona ny isika androany. Androany izy amin'ny fidirana amin'ny 10 ora dia misy fito mianadahy-mianaka izay vakitsika hampanajana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, Andriamatoa sy Ramatoa isany fanantenantsokoloina tamin'ny 25 février, Noursoa Agata tamin'ny 26 février, Martel Sira ny Valosoa Kristiana tamin'ny 5 janvier, Martel Marcel ny Entsoa tamin'ny 31 janvier, Martel Honoré ny Nomentsoa tamin'ny 27 février, Antsaniaina Fitahiana Kristiana ary Andriamirado Tsanta Miarkanto feno 12 taona. Dia faly miaraba anareo izay nahatratra an'izany tsingeritaona maro samihafa izany ary indrindrandrindra ny fanomezana ho atolotra ho anareo amin'izao tsingeritaona anareo izao dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Isaia 7:70 Isaia 2:70 ny andininy 10, Isaia 2:70 ny andininy 10, izay mivakotra izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aza matahotra ianao fa momba anao aho, ary aza mierikerika foana fa izao ny Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao, eny mitantana anao amin'ny tanana ankavanan'ny fahamarinako aho. Amen. Mialoha ny hitondrantsika mambavaka amin'ireo mpanompon'Andriamanitra ary havana dia andeha ataontsika ny hira ao amin'ny bokira FFPM firana 20 ny andininy voalohany ihany. Tsaroanay tokoa izao ny soa be ny raisinay, tsy tapaka avy taminao
ry andriana naharinay hitsanga antsika tompoko anao zany izany tsaroanay tokoa iza isoabenurasina tsy tapaka mitamina iandriana vavaka tsika tompoko ry tompo Andriamanitra andriana naharinay ilay Andriamanitra nahary tongotra samatanana anay midera tsy mankalaza ary manome voninahitra anao zay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanjaka anay sady zokinay malala anay matsiary tokoa zay tompo ny soa be noraisinay tsy tapaka avy taminao ary anisan'izany ireto mpanomponao zay voatonona anaran'androany natsiaro ny tsingeritaona maro samihafa fitahina sy fahasoavana avy aminao zany dia mitonga eto izy ireo tonga eto izahay rehetra miara-miombom-bavaka manolotra ny fisaorana manandratra ny vavaka sy fiderana ho anao noho ny amin'izany fahasoavana noraisin'izy ireo zany mankasitraka indrindra ny tompo misaotra Jesosy dia mbola mametraka azy ireo ampelantananao zay indrindra ho an'ny tsy nahavoasoratra tety fa mahatsiaro izy androany tokoa fa mankalaza izany tsingeritaona zany noho ny voninahitra ao ka mitondra mbavaka ny tsirairay avy zay Jesosy apetraka feno ampelantananao ny fiainan'izy ireo Jesosy fa ny akaikinao ny mahatsara anay tsirairay avy ny akaikinao ny mahatsara azy ireo ary ianao ny androtsaka ny fahasoavana ny manana ambiampy ho an'ny tsirairay avy Jesosy mbola ho tsarony hatrany Jesosy ho tsapany hatrany ho hitany fa samihafa zany hoe manompo anao zany Jesosy mandrihitra ny androm-piainany rehetra dia mankasitraka feno Jesosy tera ny atsa ny voninahitra aneo anao rery ihany amin'ny anaranao Jesosy nangatana izany amen petraka ny fiangonana tompoko dia miarahabantsika rehetrarehetra ry havana mahazo miangona foana tiany miangona foana ankasitraka izay nataon'Andriamanitra amintsika tsirairay avy misy fanazavana tahaka an'izao fa hanao rakitra mankitsika izao misy mametraka fanontaniana amiko manao hoe nahoana moa dada ianao no miteny hoe rehefa vita ny rakitra dia miteny hoe na kely iny Jesosy na be iny dia raisy ho anao mba ampitony ny fahatezeranao aminay eo akely baibolika ara-tsoratra masina dia jerenareo kely zay izao ao amin'ny Salamo 7 Salamo 7 misy zao teny hoe ny 140 hoy izy hoe Salamo 7 140 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mpitsara marin'Andriamanitra eny Andriamanitra izay tezitra isanandro mba azonao an-tsaina moa zany olona vinitra dia vinitra miditra ao an-trano anao tezitra izy miala ny trano anao tezitra izy eny an-dalana izy mingonongolona foana izy zay zavatra vidinao mampatezitra azy lalana alehanao mampatezitra azy ny fianarana ataonao mampatezitra azy tezitra daholo fijeriny atsika satria mpanota isika azadilo zany azadilo zany zadilo zany mba ohatran'izy zany ao an-trano tsy azo ainana ane zany raha ohatranao na misakafo azy anao olona tezitra be ny eo ambony latabatra olona tsy azo ainana zany fa jereo ny andininy fa 12 raha tsy bebana izy dia hanasany sabany
efa manenjana ny tsipikana izy ka manamboatra azy ary ireo dia kendreny amin'ny fiadiana mahafaty mba eritreretinao miditra ny efitranonao izy tsy be maranitra nentiny eo aminao ary any aminao foana ny masony tsangana anao anala masonao miaraka amin'iny antsy maranitra be iny fiadiana mahafaty eny an-dalana anao ataony an'izany any an-trano anao ataony an'izany any am-pianarana anao ataony zany tsy azo iainana fa raha tsy bebahana izy io zany dia manasa ny sabany vao maika ataony maranitra mihitsy zany ho hitanao hoe kapaika amin'ity ny lohanao izay ny mahatonga hiteny ny fanatitra mantsy raha fanatitra momba ny osy na ondry na zanak'ondry da zanak'omby voadorana mihitsy ny afony iny fanatitra iny dia aevaeva eo ambony fanatitra iny ny tanana mangataka famelana fa mpanota dia mandoalika amin'izay rehefa mitsetsasetsa miakatra amin'izay ny setroka iny makasitraka izay Andriamanitra dia mitsangana amin'izay zay dia manandratra ny tanany miakatra amin'ny setroka iny ilay fihetsika ataonao iny hoe za mihitsy no nandratra ny tanako hoe raiso eny Jehovah izay fihetsika izay mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra amintsika ka dia mila zany fanazavana zany aminao aho mba ho zava-dehibe aminao ny atao hoe fanatitra ho an'i Jehovah no rakitra arytsika izao ny amin'ny kitapo amin'ny fiangonana fa ny amin'ny mpane kosa dia natokana daholo ho an'ny sampana tanora zokiny amin'ireo adidy be dehibe ataony araka ny voalazatra hatrany hatrany fa tena mila aina mila finoana tena mila fiazakazahana ankitsipotsy mpitiavana manao zany asan'Andriamanitra zany na dia miatra manaina aza arovan'Andriamanitra foana ka dia aditsika mba manampy azy manohana azy amin'ny alalan'ny rakitra izay mamempifaliana no akasitrahana indrindra Caminhou e fianako o samba chalavi chaiai eu ambani ni faço abanau tico ni dera não ni teso pamunde kupa na buchu
dia mpifaliana indray ry havana ny arabanantsika amin'ity alahady ity ary dia miaraba manokana ihany koa ny sampanakatezoa ary dia mifiadanany tompo sy ny fahasoavana eny amintsika tsirairay avy toujours indray ary ny raha eto amin'ny fiangonantsika ny sampanakatezoa dia faly manasa ny fiangonana anatrika sy hanoana ny fotoana fanateram-bokatra izay ataon'ny sambana toy izao ny programa amin'izany alahady 12 febroary tontolon'andro fanateram-bokatra amin'ny 2030 hira sy tantara mitondra ny lohateny hoe ny tena arena misy ny fivarotana plaquette 2000 ariary ny iray mety azahoana télévision écran plat sy loka maro isan-karazany tongava maro fa tianao Jesosy ilazana ny borao ny fifoajana sy ny vomiera isa tokony tariny filombomiera eto Tananandrano fa ny fivorintsika fanao isam-bolana dia ho tanterahana ny zoma fa 10 marsa amin'ny 7 maraina eto amin'ny Tananandrano aoka samy mitondra ny akanjo masina fa haka sary isika anamboarana baditra manantena ny fahatongavantsika maro amin'ny fotoana io ary manao veloanareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo antsonana ny dekona sy ny lolona rehetra eto amin'ny fitandremana reny Tananandrano hiatrika ny fanofanana andian'ny voalohany amin'ny sabotsy 9 marsa amin'ny 7 ora sasany amin'ny faharoa présence obligatoire aoka ifampilaza ilazana isika voaka an'Andriamanitra fa amin'ny alarobia 3 marsa izao indray ny fisotroana ny rahan'i Jesosy samy miomana amin'izany vers ajouté no entina manao veloma amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny zoma 10 marsa ny fiderana lehibe arahana amin'ny mpiantsa fiderana foibe izay fanaontsika mialoha ny fandraisana filazana fanambadiana Ramatora Elinor Mirianina, Andriamatora Maro Sandratana David, Ramatora Zafindra-manana Marie Mathilde Andani, Andriamatora Andrianoavy Kotonoely, Ramatora Manana Marie, Andriamatora Andriamana Mianta Sylvain, Ramatora Ivomanana Célestine Nankilany dia falimanasana anotrina fisoratana sy ny fanambadiana ary ny fanamasinana ny fanambadiany Zafy ny zanany Ramaro Sandratana Andrianirina sy Andry fitiavana Zinaso izay tanterana ny asabotsy 9 marsa amin'ny 12 eto amin'ny fiangonana Tananandrano. Koa satria efa vita ny rakitra dia hanolotra an'izany alohan'ny iray aman-dreny. Izay arzany dia atao fantatra ao anatin'ny folo mihitsy fa ny fanatitra dia sady fibebahana na kely volanao na be ny volanao mangatà famindram-poa famelan-keloka mba hampitony fahatezeran'Andriamanitra aminao tsangantsika rehetra mamiko indrindra ianao Jesosy akabe Zay Jesosy no vitanay androany fanatitra ho anao vokatry no fonay Jesosy fanajanay
fa hainao ihany no Andriamanitra masina indrindra nefa tianay koa na kely iny Jesosy na be iny no fonay nanolotra jerena mba hampitony ny fahatezeranao aminay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro endrika rehetra. Petraka izy. Ramatoa Rahely Volona Jeanne Yolande, Andriamatoa Andriamalala Gervais Paul Mivady Andaniny, Ramatoa Joarovelo Antoinette, Andriamatoa Zafimandimby Albert Mivady Ankilany, dia faly manasanareo hanatrika ny fanamasinana ny fanambadian'ny Zafy ny zanany, Andriamalala Maminiaina Narindra sy Zafimandimby Nomenjanahary volana feno soa izay tanterahana ny asabotsy 13 marsa eto ao amin'ny FPVM Ambohijo Fiorenana amin'ny 12 ora atoandro. Raha misy mahita tsy mamety izany fanambadiana izany dia aoka izy anatona indray mandreny mpitandrina. Filazana manjo. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no mpandrenesana ianareo fa niava malalanay Randria Malala Soa Abel dia nantsondra ody any aminy alakamisy 20 febroary rehefa nivahiny 13 taona teto tany hoy ny vadiny Rahalahy Arvel Angeline sy ny zanany telo Menada ary ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia niala tao Ambatomaro lo dossier 23Y androany alahady 17 febroary tamin'ny folora maraina ary nentina natao veloma farany ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny FJKM Anosy Manjaka fitiavana alohany ametrahana azy ao Soarano Anosy Manjaka ihany. Amin'ny finoana sy fanantenana amin'ny fitsanganan'ny tena maty no mpandrenesana ianareo fa nireny malalanay Ravosolo Marie Clotilde dia nantsoiny ny iray ody any aminy ny zoma 19 febroary efa nivahiny 12 taona teto tany mpiandry promotion tsy lavo hoy ny vadiny Rakoto Arvelo Johnson sy ny zanany valo Menada ary ny fianakaviana manontolo. Ny anofiny dia nentina niala tao an-tranony fonenana lo IVO 164 Antomadinika androany alahady fa 17 febroary tamin'ny folora maraina ary nentina napetraka tany fasan-drazany ao Behenjy. Taratasy fisaorana. Ny vadiny ny zanany ny fianakaviana manontolo dia manao fisaorana sy fankasitrahana feno ny ray aman-dreny mpitandrina ny birao sy ny sampana rehetra ary ny mpiara-miazakazaka rehetra ao amin'ny tompo eto amin'ny fiangonana FUB FPVM Tananandrano izay niara-ny dododo sy nitondra mibavaka ary nampaherenay tamin'ny fidimy mahandro ny tompoko vavy Rabe Manatsoa Bakoly. Andriamanitra ilay tompon'ny fiadanana ny amaly fitianareo ialana tsiny ho an'izay tsy tratrantso noho ny fahafianondrano be loatra. Fararakitra azo voaray tao amin'ny pasteur Marcelin avy amin'ny fianakavian'ny tompoko vavy Léon Bakoly Rabe Manatsoa 40,000 ariary. Dia Andriamanitra ny fampiononana ny ho any izany fianakaviana izany. Ity misy filazana baiboly very. Ilazana isika izay nahita baiboly tavela teo ambonin'ny bisikleta ny alahady hariva teo lalana makany amin'ny WC ato ambany mba hanatitra izany eo amin'ny sekretera na ny tompona andraikitra eto amin'ny fiangonana. Miangavy indrindra tompoko fa tena zava-dehibe amiko ilay baiboly misaotra tompoko. Dia toy izay indray ny raha eto amin'ny fiangonantsika ny voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Toy izao indray ireo nanao voady androany izay hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Bonjour Jesosy fahafolo-karena. Misaotranao tamin'ireo fahasoavana maro be nomenao anay hatr'izay ary misaotranao sahady amin'ireo izay mbola ho ataonao amin'ny fiainanay. Indro ary ny ampany izay nomenao anay tamin'ny 2 semaines lasiny. Vola 156 000 francs izay mitsinjara toy izao 75 000 francs trano idada sy mama, 50 000 francs W, 31 000 francs hanomahantra voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Ho an'i Jesosy misaotranao Jesosy fa naverinao indray ny fankatiavanay sy ny olon-tiako. Vola 1 000 ariary ho an'ny trano dada Menakavy. Rakitra navitanany batisany Jada sy Ruby vola 10 000 ariary. Saotra Jesosy noho ny fitiavanao ahy fa nomenao tombonandro ka natratrarako ny faharoa amin'ny 70 taonako. Ianao anie no mbola nome fahasalamana lalandava ho ahy. Misaotra Jesosy eo amen. Vola 5 000 ariary ho an'ny mahantra. Tsy misy soratra 30 000 ariary.
Misaorana Jehovah ry fanahy koa ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny anarany masina. Saotra Jesosy fa mbola notahinao izahay tamin'ny tsy volana février ity ny ampahafolo nomenao anay vola 40 000 ariary. Sotranao ao Jesosy fa notahinao ka tafiditra somatsara tamin'ny stage nangatahako taminao. Mangataka aminao mba tahio ny fiainako sy ny asa ataoko. Iray alina vola, iray alina ariary. Ity ny ampahany karamako volana février, Jesosy malalo, mamindra foana tompo. Vola 1 100 000 FMG ka ny 500 000 francs any trano dada sy mama, 500 000 francs any fiangonana, 100 000 francs any mpitandrina any ambanivohitra. Saotra Jesosy no ny fitahina ny asanay sy ny fahasalamanay ka mbola tratrin'izao farany herinandro izao voninahitra dia ho anazy irery ihany. Zao dia manolotra vola 10 000 ariary, vola 5 000 ariary anaovana ny trano dada sy mama, 5 000 ariary ho any mahantra. Tsy misy soratra 200 000 francs. Nofy 2 000 francs efa any amin'ny dada. Iantsoa izy dia mahaly azy aho, eo aminy aho raha ory izy amonjy sy anome voninahitra azy aho. Salamo 91:15. Jesosy misaotra anao tamin'ny nanafahanao fanadinanay. Mifona aminao raha izao vao manefa ny voatoko aminao. Apetrako aminao Jesosy ny toy ny fianarako sy ny hoaviko rehetra. Saotra Jesosy tena tiako ianao Jesosy. Amen. Vola 2 000 ariary. Sy misy soratra 5 000 ariary. Ho an'ny irakambola 5 000 ariary. Rakom-pisaorana ny amin'izay namindrany Jesosy fo tamin'ny volana février, vola 40 000 ariary ka 20 000 ariary ho antranony dada, 10 000 ariary W, 10 000 ariary iraka mamilalaina, FPVM tsara honenana. Dia toy izay indray ireo nanao voady tamin'ity androany ity izay miisa 10 voninahitra ny dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Dia misaotra azy be lehibe ny amin'izany raharaham-piangonana samy hafa izany, indrindra ny amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny voady. Dia ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra. Dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Dia faly miarabantsika vaoaka an'Andriamanitra natrato ity andro anio ity, ary dia maneho fiarabana manokana mihitsy ho an'ny sampana katezo na tratrarany an'izao fanateram-panatitra izao. Ny tompony ho aminareo mandrakariva, ny tenin'Andriamanitra ho aminareo dia hoe hitafio Jesosy Kristy tompo dia aza miany amin'ny nofo hatanteraka ny filany. Romanina 7:20 andininy 4:12 dia mahereza amin'ny asan'ny tompo. Manaraka izany dia misy reto izay nanome vola ho an'ny tao-tranony dada sy mama mianakavy ireto, dia vakiako izany. Tamin'ny lahady 1 ny volana febroary, tamin'ny 7 maraina, tamin'ny 10 maraina ary tamin'ny 2 sasany tolakandro dia nisy 3 031 000 FMG, ary boky volamena tao amin'ny pasteur Marcelin dia nisy 2 680 000 FMG. Rehefa natotaly izany rehetra izany dia nisy 5 680 000 FMG. Dia misaotra antsika fiangonana ny amin'izany fahasoava amin'ny tompo ho aminareo mandrakariva. Dia ao anatin'ny fanomanana ny amin'ny déjeuner concert izao itsika fiangonana amin'ny alalan'ireo komitin'ny 50e idada sy mama ireo. Dia entanitsika mianakavy mba samy indray anjara amin'izany billet izany. Misy billet izay varotana 50 000 ariary na 250 000 francs. Dia mba entanitsika mba samy indray anjarany amin'izany satria entina natanterahana izany tsangam-bato lehibe izany ny vola azo ny amin'izany. Raha ohatra ka tombony nomenao dia 3 alina ariary izany tombony izany. Ary fandaminana, raha ohatra ianao ka hitondra hoentina mody, izany hoe ilay emporté ary mahazatra, dia mila miresaka ao amin'ny komity, manatona ny komity ianareo mba asiany fandaminana ny amin'ny fanamboarana izany sakafo izany. Dia ny fahitana an'izany billet izany dia ao amin'ny, raha ohatra ka amin'ny andavanandro, dia ao amin'ny sekreteran'ny fiangonana, ao amin'ny madame Saoly. Fa izao fotoan'izao izy dia mivarotra ho antsika rehetrarehetra izay afaka mividy ny amin'ity androany ity. Saotra tompoko. Dia ny fitrotrona mambavaka no angatahana amintsika rehetrarehetra mba tanterahana izany asa lehibe izany, fa satria
sy mora tokoa ny mikarakaran'izany. Izany déjeuner izany moa dia atao ato amin'ny 4e étage amin'ny 20 ny volana marsa ho avy izao. Dia makasika ny adidy koa dia entanina ihany tsika fiangonana mba samy andray anjara ny amin'izay adidy efa nifanany akentsika teo anatren'Andriamanitra ka dia ampatsahivanytsika ny amin'izany fa izany moa tsy fanireny zany fa malalaka araka izay azontsika atao mba hanatanterahana izany satria maro tokoa ny adidy sy andraikitra izay mbola raisin'ny fiangonana amin'izao fotoana izao. Teo tsika dia avy nanao ny tamin'ny fividianana ny motoan'ny président synodal izay isaoranantsika fiangonana ny amin'izany fa tena lehibe dia lehibe tokoa izany adidy izany kanefa dia ao Andriamanitra manakaream-pahasoavana hanonitra n'izay efa foitsika tamin'izany fa io Andriamanitra io dia mahita ny ataontsika rehetrarehetra trany amin'ny kely indrindra ka trany amin'ny lehibe dia izy no amaly fotiantsika ny amin'izany rehetra izany dia mivoninahitra ho an'Andriamanitra irery any saotra indrindra tompoko. Mitomboka dia nofy moa nofy dia nofy misy tsy azoko tsara mihitsy ny ty anankiray ty dia mahazo miresaka na rehefa avy eo misy dia tsy mazava mihitsy le fanoratanareo azy tsy misoratra fa le resaka mihitsy ny tsy azoko. Ty zao misy anankiray za dada ozina ny nofofom-badiko natao mariazy tao amin'ny fiangonana lehibe anankiray. Anatrika tao an-trano na anatrika tao fa rehefa teo amin'ny fanolorana peratra dia nitomany be sady nitanondrika. Rehefa nitraka aho dia nahita fa vatapaty no nipetrahako teo. Marina fa efa mpiandry ifofom-badiko io izaho mbola mpino. Miazakazaka anao rehefa avy eo bitsibitsiko aminao fa tsy azo resahana eto. Za dada nanofy tamin'ny zoma alina hoe niditra hopitaly hono za dia natory eo amin'ilay fandrinan'ny hopitaly dia niteny ilay dokotera hoe tsy maintsy didina hono za fa misy tsy mety ao anatin'ny kiboko ao. Dia matahotra be za hoe hodidiana dia efa manana daholy ny fitaovana rehetra dia efa dia efa nitondra raha le dokotera fa hoe rehefa ataony ny fandidiana dia ho very raha be dehibe dia teo dia tonga dia tapaka le nofy. Mariko za efa fotoana maromaro zay no nahatsapa fanaintainana tao amin'ny kiboka dia zay zany no afafantarina ary mba efa nesany ianao mba eritrereto ihany mety oraka amin'Andriamanitra fa be dehibe ngeny no ataony Jesosy mihitsy ny manao fandidiny. Marina fa nofy ao anaty nofy mihitsy rehefa tena mivavaka ianao mivavaka mitaraina amin'Andriamanitra dia Jesosy mihitsy no tonga mitondra antsy faran'izay maranitra be tonga dia tribarany amin'izay ny kibonao tatany amin'izay dia akipilipiliny hoe reny tsy nahinao marary reny vavoninao alako dodododony fa soloko vaovao dia ohatra manidy fermeture izy maotr'izay dia nikatona ianao taitra maraina ny andro tsisy marary tsony tsisy mivody tsony. Fomba ny Jesosy mihitsy zany ny fahaizanao mivavaka no atao fa rehefa tsy hanao zany ianao dia tsy maintsy ho tanteraka aminao io lazaina dokotera io. Tsy teny aminao an'ity ry zanako zany fa miresaka amiko anao rehefa avy eo zay angamba. Okzay ary ty mividy ty androany ve ty ankeo marainy zany zay ary tompoko dia misaotra antsika rehetrarehetra indray ny vavaka androany azadino.
vakiko aminareo foany tiana dia saika tsy vakiko ary azafady za ozy nanofo hoe nisy olona tonga teto an-trano olona tsy fantatra sady tsy hitako ny endriny dia niteny tamiko izy hoe efa eninao ve ny vaovao misy nitady anapotika ho izy a ny tranondry ry mamalala fonga mamalala tsy fantatra mamalala izy zany mamalala izy misy mitady anapotika ho ny tranondry ry mamalala dia ohatrany tsy niraika tao anatin'io fa gagagaga be fotsiny fa avy eo a ao anatin'io fiany io sy olona fanondroany tonga manamafy ilay voalaza teo io vao hitako ny endriny vehivavy manao akanjo fotsy ambony ambany ary mpiandry ny fahitako azy dia nitomany mafy izy sady nalahelo be ny teny tamiko hoe misy anapotika ho izy ny tany nanan-drano ary efa daholo no fitaovana fanaovana démolition entiny anaovana izany ary nitanjon'ireo olon-dratsy ireo a dia ho lasa korotam-bato sisa tavelo ao tany nanan-drano misy manahirana ny saina manko ankehitriny manahirana ny sainao ny sainy rehetra misy mitondra fanakorontanana ny saina devoly mitondra fanakorontanana ny saina entiny ilazana milaza hoe satria ary nareo nanosany tamin'ny namanareo sy ny fiangonana namanareo dia ho avy zahay anisy raha mandrika hono atao tany nanan-drano anapotika hono ny tany nanan-drano manao an'izany ny saina mainy télévision no dia manao an'izany ny saina hoe fanahoana momba ny fiangonana anankiray a le mpitandrana anankiray izay nalany Jesosy tsy zany iny nanala azy tsy ny barofo be iny nanala azy fa Jesosy ka hiady amin'i Jesosy raha misy manana an'izany sanany ratsy zany tadadio fandriamanitra efa niteny Jesosy rehefa niteny tamiko manana fehidina mahery vaika lavitra noho zany olona nitady andravany tany nanan-drano zany Jesosy manana fehidina mahery vaika lavitra fa vao mieritreritra n'izany izy Jesosy a izy ny matiko voalohany teka ho any Jesosy mampitono ny sainareo a mba hampivavaka araka ny tenin'ny tompo volana janoary hoe mivavà dia miasa tsy miteniteny foana izy janoary tamin'izany tsy miteniteny foana izy milaza ny alahelony ny ranomasiny tena migogogogo be mihitsy ny Andriamanitra tamin'ny volana janoary Jesosy migogogogo be fa misy mpitandrina zay tsy azo tenenina tsy azo anarina tsy azo ahitsy dia nandao azy izy eny no mitomany io ny teneniny tony tamin'ny janoary misy mpitandrina misy fiangonana andao azy tsy adala Jesosy miteny an'izany io no mahatonga azy teny hoe tsy maintsy misy foana indray tsy fankazoan-kevitra dia mikorontana ny sainao ataon'Andriamanitra ty aza matahotra n'izany androka devolontsika izao mino ianao a fa ny zavatra rehetra zay nilazaina tety ambony pilipitra ny tanterahan'Andriamanitra daholo nandritra ny 50 taona lasa zay inona ny atahoranao izany Jesosy miteny izy no miteny hoe mametoky ianao izy fa na iza mitady anao an'izany a dia neny Jesosy maty ny voalohany zay olona anao an'izany tsangantsika rehetra misy fahavaloma dia mila efa lesy
miravoravo raha mamotra iza tsy manakery andresenay azy re eo ry mpambonjy olombery Jesô tompovonjy vavakisika misaotra Jesosy misaotra fiangonana tianao loatra ny FPVM sady anao arovanao ary omenao fahefana hiady andresiny hery rehetra fedina rehetra alefa ny satana mampiororo anay satana efa resy io mampiororo ny tena sy ny fanahinay andro danana hatramin'ny fiangonanao fa iza moa ny olombelona no sandrodana ny fiangonanao ianao mihitsy Jesosy nilaza aza matahotra zany ianao efa maniraka ny anjely tapitrisa hiaro ny FPVM rehetra manerana ny tany efa naniraka ny miaramila koa hitondra ny fiadiana rehetra tsy ananan'izay fa valo hatramin'ny devoly ka na iza tady anapotika zany matiko voalohany indrindra izy ho ianao Jesosy masina ny teninao mahery ny teninao ho tanteraka ny teninao ahitany zany ny masiny vahoaka rehetra ary erinaiky andohandika ary hiteny eo anatrehanao Andriamanitra fa tsy misy Jehova mahery afa-tsy anao tsy misy Andriamanitra mahery afa-tsy anao tsy misy Andriamanitra mihaino vavaka koa afa-tsy anao ko ankehitriny Jesosy ianao ny fandrahonany ireo olona ireo hiaraka aminay ranao zao Jesosy irako ny anjelinao amina tapitrisa hiaraka aminay eto hitazana amin'ny lalana rehetra ny toerana rehetra zay alen'izany fahavalo zany fa ianao no fanao toko taminay miantoka anay fa sady momba anareo mbola monjy anay koa ianao Jesosy nilaza hoe efa nomeko anareo ny fahefana rehetra anetsaka ny hery rehetra lefa ny satana efa nomeko anareo koa ny fahefana androka ny devoly sy ny maizana rehetra kalan'olo sy ny zazavavin-drano mpamon'olona sy ny lian-drà rehetra efa nomeko anareo zany fahefana zany mino zay Jesosy fa tahaka nombanao anay hatramin'izay mbola ombanao anay koa manomboka androany ary vao maika hitany herinao sy ny fahefanao ary ny sandronao mahery zay manoloana ny fandrahona zay fahavalo efa resy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta alefasy ny rivotra alefasy ny afo Jehova alefasy daholo ianao ny andefa ny afo sy ny rivotra any amin'ny lalana zay aleny amin'ny toerana zay aleny am'izay ao anatin'ny sainy sy rehetrrehetrany amin'ny fisainany rehetra andorony asan'ny satana sy ny maizina ny kalan'olo sy ny zazavavin-drano rehetra ny lian-drà rehetra sy ny mpamon'olona rehetra may daholo zany lasa ny tsipikan'i Jehova lasa ny anjelin'i Jehova lasa ny miaramilan'i Jehova anapotika sy andrava zay rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa avaly efa resy zany potika hatramin'ny fiadina may hatramin'ny fiadina valy ilay avilefina eo anatrehan'i Jehova fa ho potika eo anatrehan'i Jehova zany saotra Jesosy lasa ny tsipikan'i Jehova any amin'ny lalana zay alenao rehetrarehetra zay ho alenao na ny an-tsaha na ny an-tanàna na ny ampianarana na ny ampiasana naiza misy anao hiaro ny tokantranonao zany afo-mason'i Jehova izany sy ny tsipikan'i Jehova anapotika amin'ny fahavalonao aza matahotra riondro vitsy efa sitraky ny rainareo hanomenareo ny fanjakany saotra Jesosy alohan'ny isarahanay nefa tompo fantatrao daholo zany rehetrarehetra zany fantatrao ny lavatranonay tsirairay avy mangataka anao a Jesosy matory tolo reto tonga eto hivavaka mba hitanila kely Jesosy bitsibitsika kely aminao
raha mba mety ianao tanterao aminay ny teninao hoe inona ny mbola tianao a hataoko aminao dia noho ny fivavahanay mangingina Jesosy. Misaotra Jesosy, ireo arano vavaka irehetra Tompo, na iza mitady sopatra ny tranonao a dia nenazy no potika voalohany fa ny vavan'i Jehovah no miteny an'izany. Petrako am-pelantananao izany vavaka izany, fa ianao afaka miona amin'Andriamanitra ray. Ianao no mpisolo vavanay Jesosy, mpisolo vavanay. Ao tokoa Andriamanitra mahita ny fahadalanay sy ny fahotanay a dia tezitra isan'andro fona aminao izay Andriamanitra. Atsangano ny tananao misy olatra Jesosy, mbola misy raha velona ankehitriny. Mariky ny vavaka nataonao teo ambony hazo fijaliana, raha eo amamelany elony fa tsy fantan'izay ataony. Engane mbola mba hazo famindram-po avy amin'Andriamanitra n'izay Jesosy, ka na dia ny fiaraha-miasa teto nandritra ny taona aza, mbola ho hamarinonao aminay foana ny teninao isan'andro hoe reko ny fivavakao, ary efa midina azy eo a hamonjy ianao. Manana ny adresinay sy ny tokantranonay ianao, ary mahalala ny lalana alehanay manomboka raha-pitsondray. Aniraka ny anjelinao sy ny miaramilanao ianao hiaro ny mpanomponao rehetra naizanaiza misy azy. Dia ny anaran'i Jesosy sokonay malalanay no angatanay tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy io ianao ny vavakay. Saotra Jesosy, rainay izay ny an-danitra masinana aminareo, tonga ny fanjakana ataonay sitrapo ety tahaka ny any an-danitra, beonay noho ny ana sy azo ary mamelana erika tahaka ny namelanay izay mety taminay, ary izay mitondra ny fakako hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ray sy mitsodrano. O Jehovah tompony maro aminao, aza matahotra ianao, aza merikelika koa fa zaho Jehovah Andriamanitra ao, efa namonjy anao tamin'ny tanakavanan'ny fahamarinako a, vitako tomboka seho am-pelantanako anao, aza matahotra fa sady momba anao any mbola hamonjy anao foana. Misaotra Jesosy, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Arovy ao Tompo, amaranantsika azy. Aruvitsi
tsara misaotra jesosy ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana raisana zanaka ary ny fanahy masina aminy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika vonina tamin'ny rehetra dia samy mahereza tompony